ary dia ampifaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy izay mpanaraka tsy tapaka ny televiziona Agape maneran-tany amin'ny teon'ity faly izay tafiaraka aminao ary miarahaba manokana anao ny ampifatratrarana an'izao taona vaovao izao dia tena hoe teraintsika amin'ny tompo fa tafita soamatsara tsika tamin'ity taona vaovao ity dia voninahitra mentsika amin'i Jesosy irery ihany satria izy ny tompony zavatra rehetra azo ny fandaharana azo ny zavatra rehetra dia tena hoe noho ny fahasoavany sy noho ny famindrampony ny mbola mahatonga antsika tsirairay avy tafavory eto indray amin'ny tean'io ity dia alohan'ny hidirantsika moa anatin'ny fandaharana izay rahantsika eto amin'ny tean'io ity dia tsara tsika mivavaka satria hozy izy Jesosy izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anarako dia ho atombokontsika amin'ny anaran'i Jesosy izany efa eto moa pasteur Mario Razafy Manjato eo ihany koa Ranada Faly Rakotsizafy Ranada Hery izay mpiara-miasa eto amin'izao televiziona Agape izao ary tsy adino amin'ny lafiny teknika eo izay misy any Ranada Victoire dia avy hatrany dia atodintsika any amin'ny pasteur Mario Razafy Manjato ny fitenenana hanokatra hitondra antsika amin'ny fandaharana izany izay rahantsika androany menanao pasteur amin'ny fitenenana hanokatra vavaka fohy alohan'ny hidirantsika to. Amen. Ya, misaotra betsaka ny nabavy Chantal fanjanirina na ny fitenena miarabantsika rehetra manokopokopy tanana mampijery televizion rehetrarehetra ary tsika mpiara-miasa moa mazava ho azy dia tsy an'Andriamanitra voninahitra fa dia alohan'ny hidirantsika amin'ny fanarahana ny televizion Agape dia andao hivavaka alohantsika anome voninahitra n'Andriamanitra raha eo tsotra sy nideranao zay fa sokafanao amin'ny indray ny lanitra amin'izao fotoana izao dia sokafo koa ny masom-pananay Andriamanitra ahitana lavitra ny zavatry ny lanitra ary ahafana misaina ihany koa izay rehetra asainao hoeritreretinay eo anatin'ny fona eo dia raha kofa miranao izao fotoana izao mba voninahitra no hitan'ny olona fa tsy izahay tsy ny anaranay tsy ny anaran'ny televizion fa ianao Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany no hita ao anatin'ny masom-pananany tarany avy dia miseho Andriamanitra araka ny fombanao fa mibanjina anao zahay amin'ny fahitana fa atsy amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana amin'ny anaranao no fandraisany vavaka izany. Amen. Iny ary dia miako rehetra vitrara fitenenana. Amen. Dia misaotra anao pasteur Mario amin'izay vavaka izay dia voninahitra mentsika amin'ny Jesosy irery androany moa tsika dia mbola hiditra ao anatin'ny tapany manaraka mikasika ny amin'ny manakasitsara troatsika androany nisy ny tapany voaloha tapany faharoa ary hiditra avy hatrany iray amin'ny tapany fahatelo tsika androany miavaka kely ny fandaharantsika satria misy tafiditra ao anatin'ny epistily velona izay fahitantsika moa mandeha any amin'ny fahita lavitry ny televiziona Agape dia misy ihany koa ny fandaharana epistily velona izay fijoroana vavolombelona manokana ka ao anatin'ity manakasitsara troaty tsika dia anaraka ihany koa fijoroana vavolombelona na olona anankiray izay tsy isa moa izany ny vahintsika androany fa misy any Tatisa Ondra izay iray aman-dreny Andriambavilanitra ato anatin'izao fiangonana izao anatin'ny fikambanan'ny vehivavy Andriambavilanitra ary vahintsika izy androany amin'ny teny ity alohan'ny hidirantsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay aloha dia tsy adino eto mpiara-miasa reto na dia fanarabaina ary tsika teo dia sokafaka antsika ny fitenenana kopakopa tanana ho an'ny olona any an-tokantrano any izay manaraka antsika Ranada Hery Ranada Faly any amin'ny lafiny teknika moa izany misy Ranada Victoire tamenanareo avy hatrany fitenenana ary tompoko. Iny fa dia faly miaraba antsika mianakavy ihany koa hera-po hera-tsaina no hiarabako ihany koa andraisako anjara amin'izany fiarabana izany ray aman-dreny ny zoky zandry anabava rahalahy rehetra izay manatrika eto dia tena hoe kopakopa tanana nataonay solo mpandraisan-tanana ho antsika ary dia apitako any amin'ny rahalahy faly indray ny fiarabana mba ho samy mandray anjarantsika mianakavy. Makasitraka na amin'ny fitenenana rahalahy Hery Malampy ampitiavana ihany koa no anolorako anareo mpanaraka tsy tapaka an'izao fandaharana eto amin'ny TV Agape izao ary dia tononona amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Ya, makasitraka antsika rehetra ny amin'izay fiarabiana izay ao moa Tatisa Ondra afaka manao kopakopa tanana kely izay vahintsika androany miarabany mpiaino mpanaraka antsika. Amen. Donc tafotra ngamba le fiandrasana vafaly aho antsoina aloha anasika fotoana anakiraiky no vavolombelona Laila Masy témoin oculaire
ny fiandohan'ny fahafahan'ny tanitsika zany nazo fahaleovan-tena izay ary voalaza teo tamin'ny zavamiditra dia ny anarany Jesosy foana anaovantsika ny zavatra rehetra na ireo zany na izao dia Jesosy tia mpampihavana, mpanondra fo, mpanasoa, no dalana mahitsy satria izy ny lalana ary aty ny famorinana izy koa no fiainana. Samy ity fiainantsika dia samy anana zany fiainana zany tsika ao anatin' izao fifanankirizan-kevitra na fiainana teny izay karazana fijorovam-berekely. Mandra voninahitra. Ia. Amen. Ia, voninahitra ho an'i Jesosy dia ny izay fahafana ny tafatafa dinidinika ambany tafitrano amin'ny teny ity ka dia atolotrana avy hatrany Ranadafaly Rakotomanga ny fitariana antsika ao anatin'izao fandaharan'izao Ranadafaly moa izay mpiara-manolotra ny fandaharana dia ameko anao avy hatrany Ranadafaly ny fitenenana. Ia, misaotrana amin'ny fitenena Ranabavy Chantal dia tsy haiko moa zany ny tsy laza ihany koa sy anambara ary indrindra hanolotra ny fiarabana ho antsika rehetra mpanaraka ihany koa satria mbola fotoana n'izao ao anatin'ny volana janoary zao dia ny fiarabanantsika rehetra nahatratra izao taona vaovao zao taona 2024 ary dia mitondra ny firariantsoa ho antsika rehetra mpanaraka sy tapaka mpiara-miasa ihany koa amin'izao taona vaovao zao ary iresaka kely momba an'izay taona vaovao zay tsika satria zava-dehibe zany taona vaovao zany ary ny akabeazan'ny olona ao anatin'izany hoe taona vaovao zany dia miandrandra zava-baovao, miandrandra fiovana ary matetika raha moa tsika dia misaitisaina zavatra hoe mijery ny totika amin'ny lasa dia misy ny ezaka faniriana te hiala amin'ny zavatra-dratsy raha tsy rezaka ho an'ny olona izao tontolo izao dia hoe hijanona amin'ny fisotroana toaka, fifohana sigara sy ny zavatra maro samihafa koa ka mialohan'ny iresadresantsika momba an'izay fiovana sy faniriana vaovao zay dia ndao aloha hanaraka n'ity horonan-tsary ity tsika dia aorianan'izay dia hiditra mikasika an'izay taona vaovao zay rehefa volombolona ny sary alefan'ny teknisianina avy hatrany.
Ny taombaovao malagasy dia arak'izay hoe taombaovao malagasy arabaky teny aloha. Manana ny taombaovao daholo zao tontolo zao zay firenena mbola mahatazona ny maizy azy, ary tiako ny manindry fa ny firenena rehetra zay mbola mitana ny maizy azy dia mandroso ary tena miroborobo, tsy lairo-pahavalo, tsy mora andairan'ny rivo-pandrosoana hafa zay tsy mahasoa, fa tena mafy orona, mafy fototra. Ka raha misy avandra miraraka avy any ivelany, misy tapo-tanety be ampelezana eo, raha misy varatra miritra avy any ivelany, misy vatolampy be ampilatsahany eo. Ohatr'izay zany izy. Ka tahaka an'izay ny taombaovao malagasy dia hoe manana ny taombaovao manokana antsika malagasy, tahaka ny sinoa, tahaka ny arabo, tahaka ny eropeanina, tahaka ny kiarana, ny gasa ihany koa dia efa nanany azy. Efa hatramin'izay io. Ya, makasitraka ny teknisiana nandefa ny orona tsara iny a. Mino fa samy niarana hita, niarana andre ihany koa tsika ny fanazavana izay nentin'ny mpiray-tanindrazana teo moa zany a. Raha jerena le orona tsara voalohany dia reny moa zany ny fanamariana ny hoe fahatongavan'le segondra nandraisana ny taona vaovao, ary raha nanamaritsika dia tena hoe jiro izay midika hoe fahazavana no mirepirepy maneran-tany mihitsy a ao anatin'izay hoe fahatongavan'le taona vaovao zay a. Misy koa ny oronatsary malagasy moa zany zay naneo ihany koa fa ny malagasy dia manana ny taombaovaony ihany koa, tsy hiditra amin'le fombafomban'ny malagasy sika androany a, na hoe fombafomban'ny eropeana na fombafomban'ny firenena maro samihafa, fa hijery kosa siditra tsehatra amin'le hoe taona vaovao. Rehefa miresaka vaovao zany tsika dia zavatra vaovao mbola tsy fahita, zavatra vaovao mbola hoatrehana, kanefa kosa mialohan'ny hatrehana le zava-vaovao araka ny teny zay efa natsidiko teo aloha teo a, dia hoe misy ny faniriana, misy ny etaeta tena hoe hitondra zava-vaovao, hitondra fanovana eo amin'izay rehetra mety tsy nampandroso a, mety nanakatsakana ny fiainantsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy a. Tsy ho lava resaka ntsony a, fa angamba atodiko avy hatrany a amin'ny pasteur Mario Razafimanjato a ny fitenenana mikasika reny sary hitantsika reny a sy ny fomba fihevitra ao a mikasika an'izany hoe taona vaovao zany. Dia meko anao avy hatrany pasteur Mario a ny fitenenana. Mity micro anao pasteur azafady. Ya, makasitraka miaratsy fa tsy maintsy tiako micro moa teo fa misy tapatapakely dia misaotra betsaka ny amin'ny fitenenana mikasika n'le sary ny rahantsika mety tomona ny oronan-tsara dia mikasika fankalazana ny taombaovao, ary tahaka ny jiosy ihany tsika malagasy a, satria samy taranaky Abrahama ary mandova lanitra vaovao a. Tsika ny tena marina tsy pony ty ambony ty tantina dia nataon'Andriamanitra miavaka ny Madagasikara zay ny razam-bentsika anarana hoe malagasy tsara, ary tsika tompony tany malagasy tsara dia malagasy na hoe malakasiny. Dia miova moa zany anara zany taterina dia miova tahak'izay teo ny fomba fankalazana ny taona araka ny hoe taombaovao malagasy hitantsika teo. Zay akarazay ny olona zay mankafy an'izany moa, fa ny tsika zany tena trandrahana l'izy a, dia misy loharano mipirana keo fahamarinana dia tahaka le hoe malakasy tsara dia manataporany tsara koa tsika zay mitrandrahana avy eo amin'ny baiboly, izany hoe avy amin'ny taranaka hebreo na jiosy dia manana koa zareo fankalazana amin'ny taonany. Misy ny atao hoe mity izy nouvel an religieux, dia misy koa nouvel an ara-panjakana zany, dia na hoe civil, taombaovao civil zany, misy taombaovao religieux. Dia isika malagasy koa ohatran'izany, misy ny fankalazantsika ny taona vaovao izay amin'ny volana apipa, apipa izy na
anankiray eny zay nitadiko ilay volana biby amin'ny tapaka ny volana marsa izy sy tapaka ny volana avril. Dia io natonga ny ohabolana malagasy hoe mahita volana alohan'ny biby. Fa tsy mahita volana alohan'ny biby fa mahita volana voalohany. Any ny volana voalohany dia biba. Zay ny tena fototeny zany ipiran'ilay teny mahita volana alohan'ny biby dia hoe ny volana voalohany dia biba na volana nisanina izy teny hébreu zany nisanina na abiba. Dia ta malagasy mbola tsisy taratasy dia le fotofina lay dia bosao ray dia le hoe volana voalohany volana biby dia mipita dia lasa hoe mahita volana alohan'ny biby. Biby sivy mety mahita volana alohan'ny biby ny olona nefa biby koa mety mahita volana alohan'ny olona. Fa le fiteny zay zany anam-ponofona hoe efa nanana fakarana mikasika ny vaninandro ny malagasy na malagasy teo aloha. Anisan'izany hoe mamampina alina, misafelitra ny tiary, ny manendy sahona, mety hoe masoandro, tolakandro, mipatao vovolana zany zao zany manamarika fa efa nafatotra fa maritana ny fotoana ny gasy. Ohatra moa fa ny taona zay miandoha dia hoe volana biba mahita volana alohan'ny biba zany hoe ny volana voalohany tamin'ny malagasy dia volana biba. Dia tonga amin'izay ny alamady, ny adaoro, ny ajaozy karazana zolo firarazana rehetra io dia lasa mitarika makany amin'ny fombafomban-drazana vokatry ny tsy fahalalana moa tena andriamanitra dia manazava tsara mihitsy ringana ny olona no tsy fisitry fahalalana. Ka rehefa tonga ny fanahy masina zay nanolo-pahalalana antsika araka ny Salamo 2:30 dia hoe hampianatra anao ny lalana tokony izoranao. Iza moa mpampianatra tsara indrindra ankoatra ny fanahy masina dia rehefa mampianatra ny fanahy masina ity ny lalana ka izory. Ny boky mpaminany Jeremiasa Isaia iny hoe mijanona eo an-dalana ozy izy dia anontany tsara izay lalana makany amin'ny izay lalana masaka hatramin'ny ela anontany izay lalana masaka hatramin'ny ela dia iny no izory. Jeremia 4:5-12 zay raha sizo dia nefa le olona tonga dia mamaly ao amin'ny 17 zay tsy izotra ozy izy. Mitsika zao raha toro hoe zao ny baiboly tia ny marina Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana fiaina fa ozy ny zay tsy zaka zay tsy izotra amin'izany zay tsy anaraka zany fa fivavahana vahiny zany na hoe fombarazana olona fotsioditra zany fa tsy fomba diasa dia zay le zay tsy izotra. Ho antsika kristiana ka mba raha ohatra ka kristiana ianao mianoa za mamparoto Andriamanitra dia tsy miala mamalagasy fa malakasy ny tena maizy ary mbola azo profond zany anatin'ny baiboly satria moa zany rao tsy dia resaka mikasika an'ilay fototra maizy atsika ka fa resaka fomba voany tena resana raha siso fa meko anao nazana zany référence biblika malakasy ianao malakasina dia Isaia 3:7-9 hoe satria mahalalo masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako. Zay angamba ny amarinako azy dia averiko anany raha lafana fitenena mikasa izay taona vaovao. Mankasitraka pastera amin'izay fanazavana izay hitotsika kely amin'ny rahalahy Hery-Manampy Razaka Manasina ny Razaka Manarina ny fanontaniana. Nisy teny nanamarika kely ho an'ilay teny'ilay olona atao amin'ilay reportage amin'ny teny gasy hoe ny firenena ozy izy manana ny manaja ny fombany dia matanjaka ozy izy. Zay angamba ny fahazahoako an'izy teo raha iresaka mikasika amin'ny Madagasikara. Fantatsika tsara fa Madagasikara dia anisan'ny tany voazanaky ny vahiny zany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao raha miasika an'izany hoe taona vaovao zany dia amin'ny akapobeany dia tena hoe miara mikorana, fifaliam-be, fisakafoanana be, fety be, korana be mihitsy raha ny zava-misy nefa amin'izao fotoan'izao raha hijery ny firenentsika dia tena hoe fantrana no misy any ary matetika raha dia mba hanatanterahana an'izay fety izay dia matetika tena hoe mitrotrosa mihitsy ny olona mba hahafahana mifaly sy miravoravo tahaka ny olona rehetra zany.
fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ny fijerinao raha hery malampy Razaka Manarina mikasika an'izay zava-misy amin'izao fotoana izao raha tsy resaka fotsiny afa-tsy izany hoe manakasy tsara izay tena hoe manana ny maizy azy manakasina sady tsara kanefa dia mety voahososy anga amin'ny fombafomba nentin'ny vahiny nentin'ny mpanjanaka ary mbola hita taratra zany amin'izao fotoana izao fa tena hoe mbola mitoetra ao anatin'izany le kolotsaina malagasy voahitsakitsaka mihitsy zany fa tena hoe miaina ao anatin'le kolotsaina nentin'ny vahiny ny malagasy amin'izao fotoana izao ka dia omeko anao avy hatrany ny fitenena rahalahy Hery Malampy. Mbola faly ary manakula zay moa dia be fa dia feratsika ko zavatra olazaina satria am'resaka taom-baovao izay fiary aban'ny olona rehetra hoe tatry ny taona dia na ny fotoana aza izay fampiaravana tsy mitovy satria ny fotoana hafa ny ora aty Frantsa ohatra hafa ny ora ny Liban hafa ny ora ny Manakasy tsara ny ora tsy mitovy ka indray ohatra n'ireny tsy aroko fonimbola izay tanora manao baolina dia manao baolina mitapoka voana dia tsy mifankahita ny tsatoby anankiroa ny but zany dia efa mampiditra but ny ilany avy dia za tamin'izany baolina dia efa 3 minitra teo arina mihazakazaka mihorakoka vao tazako mihorakoka zay vao mioraka dia ohatrany tsy nifanaraka ny azahoana but zany ny fiorana sy fifaliana dia tsy mitovy ny fifaliana rehetra famin'izany fankalazana ny taom-baovao zany eran-tany misy ny faly any Amerika amin'ny fotoana hafa ny orany hafa dia ohatrany misy zany ny tara misy lasa mily tsy fantatra hoe inona ny tena fotoana tena mety mihitsy fa ny zava-dehibe dia hoe mankalaza ny taom-baovao ny eran-tany ary dia mifaly izy manamarika araka ny lazainy lalafaly teo hoe misy manao hoe za hijanona tsy sotro itsony hijanona fanaovan-dratsy hijanona ako dia ity taona farany taona ity no anezanezaka farany ozy ny sasany rapisoso taoko izy dia ozy miboboka dia efa tena hoe mamitapona mihitsy zay filaza azy mamitapona mihitsy dia fampiaraba mare velona ihany kay zany dia zay ndray ny fampiarabana indray amin'izay fotoana zay dia velona ihany ame taom-baovao dia velona indray dia le afaka amin'ilay zavatra mahadomelona sy ny mifanao ratsy moa indray lasa adino indray rehefa taom-baovao fa dia le eny tenatena-taona izy vao mahatsiary hoe za moa ohatrany nanao voady dia eo moa iny samy manany ataony misy afaka tokoa ny sasany tsy fantatra fa dia zao ny fantatsika dia hoe raha fantatra tokoa ny marina dia ny marina manafaka tsika tsy ho andeva raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa tsika ary dia ny zava-dehibe dia hoe mba ho afaka amin'ny fanakejany miotany ny olombelona rehetra eto amin'ity tany ity satria miaratsy zao fiainan'izao miaratsy ihany koa ny tany miaratsy ny fomba ny fisainana zany rehetra zany dia mba ho afaka zay zany mba hoe rehefa taom-baovao dia hoe mba ho afaka fanakejany otany ny taranaka kehitriny mba hiariatrika indray miary itodika amin'i Jesosy rehetra ihany miandry ny fiaviany eny amin-drahona ary dia izay ny tena zavatra lehibe eo ihany koa ny atao hoe ny manakasy tsara dia manakasina moa dia ohatrany voateny rahalahy teo hoe ny anarako tsy nataony Razaka Manarina fa nataony hoe Razaka Manasina ohatrany hoe lasa manakasina ihany zany dia faly ery nataon'izany hoe Razaka manakasina dia izay ny ohatrany ataoko hoe mila averintsika ny maizy atsika tokoa. Inona moa no maizy atsika indray tsy dia hoe le fombafomba loatra tsy afaka hitentsika hoe ino ny maizy atsika satria fatsika fa ara-tantara miditra teto amin'izany atao hoe manakasy tsara zany tsy misy mponina neky eto tamin'ny voalohany tsisy mponina teo ary rakotra ala zay le hoe nosy maitso tamin'izany amin'izao fotoana izao izy lasa nosy mena satria tsisy tsony ilay ala fa rakotra ala izy io ary fahafantarantsika ihany dia niataka tamin'ny continent Afrique izy ary continent Afrique iny zany misy ny natao hoe pygmé tamin'izany olona foikely miaina anaty ala dia nisitaka izy ary ny mponina voalohany tao dia karazana pygmé zany hoe karazan'ireny le olona foikely reny eo le natonga le fiteneny hoe vazimba raha filazantsika azy fa olona foikely fa niala vetrany tany Afrika zany izy io niataka nisy mponina ihany zany teto dia ireo pygmé ireo ny mponina voalohany teto dia nataontsika hoe vazimba ny avy eo nefa reny vazimba reny nanana ny fomba sy fiainana tao anaty ala izy monina tao anaty ala fa vitsivitsy ihany izy
dia nisy ny fitediavana salamindreny zao nisy any hoe Christophe Colomb nijery ny Amerika sy ny karazany dia misy kosa ray ireo zay karazana mety hoe Diego tsy haiko niditra zany niditra teto Madagasikara, nisy nahita izy be da be, nisy ny Indonésiana niditra teto, ny Malaysiana niditra teto, ny Sinoa niditra teto, ny Karana niditra teto, ny faritra varatra ny Arabo niditra, ny ataty amin'ny faritra Afrikana tato amin'ny andrefana avaratra andrefana iny dia ny aty amin'ny aty atsimo aty somary karana zany mahatonga an'le vezo ohatran'ny somary karana zany dia mitambatra avao dia ny Indonésiana navetrany dia nanafika teto ampovoantany tao amin'reto vazimba reto ary dia nisy nandresy azy tamin'ny ady fa nisy koa nandresy azy tamin'ny fanambadiana dia nisy fanambadiana zany tao dia mifangaro dia izany ny zavatra miseho fomba ny zara le fomba malagasy resahantsika nisy koa zany ny atao hoe jiosy koa niditra teto dia fomba ny zara le malagasy zany hoe le fomba malagasy zany raha tany amin'ny fiandohana dia ny fangaroaro aloha zany natonga le famadihana ihany koa satria fomba Indonésiana ny famadihana no tena niainga voalohany ny famonosan-drazana sy ny karazany reny fa le malagasy zany dia fangaron'ny fomba maro be kanefa rehefa nitsangana ny voatra satria ny olona rehefa mandeha amin'ny vanim-potoana dia miova ny fombany ny fomban'ny atao hoe ny any Israely taloha tsy ohatrany amin'izao fotoana izao tsony efa mifangaro satria Israely efa miparitaka tany Amerikan'izao tontolo izao misy mitondra fomba frantsay kely ao, misy mitondra fomba anglisy ao, fomba alemana tsy fantatra tsony fa na espaniola na ny polonais na ny rusiana azy dia misy reny jiosy rusiana dia miverina amin'ny tany misy misy fombany ihany sy ny fisainana zany hoe ny fomba dia mivoarafitra ihany amin'ny fisainana ihany koa ary mitondra ny fomba fisainana dia ireo rehefa veto ohatr'izay koa le malagasy fa rehefa vanim-potoana niova vanim-potoana dia miova ny toe-tsaina malagasy arakaraka ny tantara ary dia nanana ny fomba fisainana tsika malagasy zany efa nanomboka ny ndrafitra nefa ndrafitra ny ela zany tsy hita tsony hoe iza ny Indonésiana iza ny anona fa dia rehefa manakasiny tsara amin'izay manakasina daholo izy dia manomboka manorona ny fomban'izy manokana dia ny fombany manokana dia tena hoe ny tena zavatra fantatra aloha dia fatrapino an'Andriamanitra ny manakasina rehetra zay mahatonga le entina amin'le fitenenana no raisana azy hoe aiza mijery ny lohasamangina fa Andriamanitra tapony loha zava-dehibe eo obolana io eo amin'ny manakasina aloha zay dia be da be reny raha mandray an'ireny rakitra reny hoe zay mahavangivangy tia kavana ny avatiana tsy ara-monina tsy mifanohatra zany fa misy fomba zany zavatra zany misy fomba fanajana ary fakatiavana ihany koa ao anatin'izany dia misy be da be reny ny akanan'ilay fomba fa tsy ilay fomba fisainana zany dia raha mitena mitadiny ny atao hoe ny asina amin'ny manakasina dia mila miverina hoe aiza ilay maizy azy dia maizy azy dia ireo fanajana ireo fakatiavana fihavanana tsara marihana fa ny fihavanana zava-dehibe mihitsy teo amin'ny manakasina dia manakasina io zany eo zany tsika vao miditra amin'izay hoe eto ny tena fototra maizy atsika fa tsara fantatra ihany koa fa aoka tsy ho zimbazimbaina satria na amin'ny manakasina aza misy ny fanambany misy ny atao hoe olo mainty dia misy ny atao hoe olo fotsy nefa samy mainty dao dia mbola misy milaza ihany ry fotsy ry mainty fa tsara marihana fa aoka tsy ambanina mihitsy ny maha olo mainty na ny afrikanina fa tsika manakasina dia afrikanina zany ny tena ingatsika tsika tena ao anatiny atao hoe vondrony ny afrikanina mihitsy ary tena afrikanina tsika ka aoka tsy ho ambanitsika mihitsy ny atao hoe maafrikanina mainty atsika fa tadidio fa ny tena salama ny olona salama dia ny olona mainty zay tokony fantatry ny olona rehetrarehetra aloha raha ny olo mainty ianao matsiary maintimainty ianao dia ianao zany ny ambony indrindra ianao zany ny salama indrindra zay tokony fantatra satria salama eo amin'ny vatana raha itsika zao manenjika reny les yeux aux yeux bleus vazaha aux yeux bleus dia lasa dia manao rebanina izy ireny dia lasa koa mba manao rebanina tsika nefa ny antony anaovan'ny rebanina sy ny au contre soleil reny ny masony aux yeux bleus reny dia misy karazana hoe tsy fahatanterana satria raha voatratra amin'ny masoandro dia jambena izy ireny dia voatery izy tsy maintsy manao an'ilay solomaso contre soleil dia mba lasa koa tsika mba manao an'ilay contre soleil nefa ny masotsika tsy bleu fa masotsika tena mahataty mijery masoandro tsara dia izay ny zava-dozy makatahaka botolo fotsiny io le ataon'ireo hoe mouton de panurge zany hoe manaraka fotsiny tany fa tsy mahafantatra inona ny antony ary dia manambany tena fotsiny rehefa manao rebanina zany dia izay ny tsara mety
nefa tsy izay mihitsy no mety fa tsy manao le banina ny salama tsara dia tsara marihana fa tiany Jesosy mihitsy ary mpanampy an'i Jesosy mihitsy ary misy manan-tantara mihitsy eo amin'ny baiboly ny olona afrikanina. Raha miresaka fotsiny tsika hoe Jesosy rehefa andeha hoeny amin'ny hazo fijaliana ka efa avokapohany izy dia lanjany hazo fijaliana dia nanampy azy namena azy ny lanjany hazo fijaliana zany atao hoe Simona Simon de Cyrène hoy zany amin'ny teny vazaha, Simon de Cyrène. Dia izany dia ianao zany mieritreritra hoe aiza zany iny zany Simon de Cyrène zany Simon de Cyrène zany dia avy any Cyrène izy io, ary zany Cyrène zany dia any akaikin'ny Libye izy io, any amin'ny Libye amoron-dranomasina Libye iny fa afrikanina io milanjo zany hoe nanampy an'i Jesosy ny lanjany hazo fijaliana dia afrikanina. Ary Jesosy moko tamin'ny nandositra izy tamin'ny nampandrosirana tamin'izy voaterika satria nianjehan'ny Herode ny vonona daholo ny zanaka lahy rehetra izay teraka dia nisehon'ny anjely Gabriel izy hoe mandany ianao mandositra, mandany ianareo mandositra hoentiny ny zaza makany Egypte. Any Egypte manina any Egypte nyray azy zany any Egypte ane ka Afrika dia afrikanina ihany zany, Afrika ihany zany no nandray azy napetrahano azy nanokatra ny tanany. Izany hoe mahavarina zany fa na i Josefa zany hoe tamin'ny andro raha ohatra ka tratran'ny haintany tany amin'ny Kanana tany amin'ny Jakoba sy ny karazany dia nandefasana ny Josefa zay namidy ho andevy sy karazany nefa lasa tao hoe mpanjaka mihitsy zany izy mihitsy zany prime ministre lehibe tany dia nanavitra nyreto mpahitan-drazana aminy namonjy ny zanak'Israely mba tsy faty tamin'ny haintany dia any Egypte any Afrika ihany zany. Ary tsy mahagaga fa amin'izao fotoana izao ianao inona mihitsy fa ato Afrika mihitsy nivoahan'ny filazany tsara hitondra ho an'ireto vazaha sy fotsioditra reto satria amin'izao ny aty amin'ny fitsoditra tsy mino an'izany intsony mandroso be ny teknôlôjia fa any Afrika miroborobo ny fitoriana filazany tsara ary malalaka tsy ambakan'izany ao amanakasy tsara. Ary izay mihitsy no hiatsorintsika ny manakasina rehetrarehetra hoe amin'izao taom-baovao izao re tompoko andeha hiverina amin'Andriamanitra tsika fa manana misiona manokana tsika manakasy tsara fa io anarantsika hoe manakasina io manana maizy azy io dia ao amintsika mihitsy ny misiona hitondra ny filazantsara fitoriana ny filazantsara. Manino tsika miparitaka betsaka miparitaka aty amin'ny vazantany efatra aty Dilambato aty ilaza ny filazantsara fa tsy andeha hiaikaina fotsiny mba anakarena koa nandeha anao ise hoe izahako zao makatsy zavaza tsy vazaha ianao manakasina ianao ary hitondra misiona hitondra ny filazantsara amin'ny tsy mahalala indray dia ny aty amin'ny vazaha aty Dilambato aty tsy amin'ny Dilambato ihany fa amin'ny manakasina rehetrarehetra hoe miverena amin'ny Jesosy ianareo fa betsaka mivokatra fa vitsy mipiasa. Mila piasa tahaka ny manakasina ny Jesosy amin'izao fotoana izao amin'ny coup de main ny Jesosy amin'izay indray itsika manakasina avy reto manakasy tsara ao amin'ny manakasina mihitsy ny adity sy andraikitra masina ka tonga azy hoe manakasina tokoa dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia hatreo angambaloha no ilazaiko fa betsaka ny resaka fa alao ampitaiko amin'reto namako reto indray hoe afaka namafy sa misy manakona zay indray ia makasitraka rahalahy hery malampy amin'izay fanazavana izay ny zavatra tsara ampahafantarina ny mpanaraka atsika angamba ary mino fa misy amintsika afaka hanazava tsara aloha satria ny zavatra mifangaro dia zao hoe le manakasy tsara tena manakasy tsara tokoa fa le Andriamanitra zay ivavahany le manakasy tsara koa ny tsara hazavaina zany hoe iza marina moa io Andriamanitra ivavahany manakasy tsara io satria ao ny teny hoe Zanahary ao ny Andriamanitra ny fahafantaran'ny olona ihany koa nefa dia ireo vahiny ireo mitondra ny fivavahana kristianina niditra tao manakasy tsara dia eo no somary sahirakirana ihany ny olona mieritreritra hoe satria hitantsika mazava tsara mihitsy fa misy ny Andriamanitra zay tompony manakasy tsara zay lazaina hoe manakasy tsara nefa Andriamanitra tsisy raha tsy laza fa tsy ireo fombafomban-drazana maro samihafa ny famadihan-drazana ny fampifangaroana ny Andriamanitra sy ny razana
izay tena hoe mifanohitra mihitsy ka mitsara ihany raha mba misy afaka mitondra fanazavana marina moa hoe iza marina moa raha mbola tsy niditra tany amin'ny manakasy tsara ireo vahiny mitondra ny fivavahana kristianina io izay arahan'ny olona rehetra amin'izao fotoan'izao ny tena kristianina dia iza le Andriamanitra iza marina le Andriamanitra ninon'ny manakasy tsara angamba mieko amin'ny paster Mario aloha dia avy eo mandray izay afaka manakambarany amin'izay. Ya mikasitraka nam'ny fitenena lafaly araka nambarako tombo zany efa fantatry ny manakasy hatramin'izay na manakasy ta fa Zanahary no miantson'ny razambe teo aloha ary tsy hita izay maharatsy an'izany satria nitany antsika tokoa Zanahary namentsika nitany razantsika io ary na otahiry hatramin'izao ny mahataranaka Jiosy atsika izay tsy avezava avy amin'ny taranak'i Abrahama. Ary ao Madagasikara dia misy toerana anankiroa izay lahatsin'ny hoe Harana dia raha mijetrika amin'ny teny amin'ny Baiboly dia misy hoe Harana na hoe orana ura angamba izay ura Kaldiana any amin'ny misy tantara izay ao amin'ny ao anaty Baiboly ny tanindrazana nisy ny Abrahama dia ao atsira any avaravaratra anakaiky Majanganga angamba izy iny anankiray dia indray dia tsilotsilo hoe misy Harana ura izy amin'ny teny frantsay dia nanana fomba izy ireo ary Abrahama dia taranaka mpanompo sampy ary ny fianakaviany rehetra saika hanompo sampy daholo. Rehefa tonga Andriamanitra namangy azy dia nasian'Andriamanitra niala ny tanindrazana izy dia ho any amin'ny tany izay mbola tsy hitany mihitsy. Tahaka izany koa tsika zany nanana fomba razantsika izay efa niainana hatramin'izay fa rehefa tonga ny fahazavan'Andriamanitra rehefa tonga mihitsy Andriamanitra ilay mazava dia niala tao anaty fahamaizina antsika ary voalaza ny epistily tamin'ny Petera zany hoe fa ianareo izy dia taranaka voafidy firenena masina izay matoan'Andriamanitra nametraka amin'ny Madagasikara zany ao anatin'ny ranomasina ary tsy vitany hoe taranaka voafidy firenena masina fa olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tena mba ilazanareo izy ny atsaran'ilay niantso anareo niala tamin'ny fahamazinana fomba ratsy zany makany amin'ny fahazavana mahagaga ka ilay fahazavana mahagaga dia fahazavana tsy mety maty tahaka hoe masoandro rehefa hariva dia maty masoandro zany letika zany masoandro fa ny tena marina ny masoandro tsy maty fa ny tany no mihodina dia raha mihodina ny tany dia maizina ny masoandro dia tonga ny alina fa ilay fahazavana mahagaga Jesosy Kristy Jaonatoko fahavalo dia faharoan'ny folo dia manambara amin'izany izy hoe izaho izy ny fahazavana sy ny tsodro ka izay manaraka dia tsy handeha amin'ny maizina dia io zany dia rahantsika kristianina io hoe Andriamanitra ilay mazava mihitsy ny tonga manazava araka ny irany kristianina malagasy hoe rehefa nampanazava miandrandranao zahay aza ela fa tongava tao amin'ny fanahiny zany hoe mila mandeha araka ny fanahy zany tsika mila mivavaka araka ny fanahy sy ny fahamarinana satria aza diny fa ny fahamarinana dia ireo vaozareo anisany mitondra ny apahany ny fahamarinana tsy antsoina hoe Baiboly na soratra masina fa ny fahamarinana anankiray koa dia fahamarinana fahendrena sotoavina amin'ny malagasy sy ilay hoe fisaka ny marina ka sarotra tadiavina fisaka tena fisaka horizontale tena fisaka kanefa rehefa tonga le marina avy any an-danitra zay le signe de croix zany fisaka ato marina fa ato misy marina anankiray avy any an-danitra dia rehefa mitambatra ao tena le signe de croix dia zay zany mampiseho fa misy harena be ao am-potsika samy manakasinao ka dia tsy manapatra be amin'izay ngambana fa le hoe izy ary zany tena fahazavantsika dia ilay masina fa noho ny tsy fahafantarana hoe Andriamanitra io masina io dia mbola le fisaka aloha dia daholo dia masina any amin'ilay miantso le masina izy tsy fantana izy le masina fa dia masina fotsy dia tonga eo le masina dia mampiseho zavatra nefa le rehefa tena jerevina ay tsy le Andriamanitra masina izy fa masina hafa dia rehefa tonga ny mazava ay le izy fanahy masina dia zay zany mahatonga dika hoe mijoro ao anatin'ilay mazava ary zay manaraka ao izy ny tompo dia tsy handeha amin'ny maizina dia voninahitra Andriamanitra fa tafiditra anatin'ny tena mazava tsika zao fa ringana ny olo no tsy fisy lalàna ny tena mandaka za mampiritry atsy amin'izao fotoana zao malalaka be ny internet mazava be ny lalana izorana fa dia na dia vitsy ary mahita azy
dia tsy miala nykintsika satria io nasian'Andriamanitra izoran'ny taranaki Abrahama rehetra, Isaka, Jakoba, zanak'Israely, mpianatry ny tompo zao tsilombola vaolombelona manaraka an'izany lalana tery zany na dia ety ary vavahady tsy manino. Zao ntsika raha mijery télé film raha mijery télé any ambadika any amina rivorivo mihitsy ary tena midana sy malalaka be any fa mitondra ny olona makaiza. Fa rentsika tery vitsivitsy fa tena sure fa manaraka an'ilay lalana fanezana. Man'Andriamanitra voninahitra zay ngamba nazo manendra lafany any kasy an'izay Andriamanitra ivavahany Magasitraka pastera menandra lahery manampy zakamanarina ny fitenenana. Za moa zany somary lafiny tantara ny tena hiditra nefa tsy sakana koa zany hiditra ihany koa amin'ny lafiny ara-pinoana sy fivavahana ihany koa fa lafiny tantara moa dia ny manakasy tsara dia misy mametapetaka anarana foana ary tadosiva foana ilay anarana manakasy tsara fa isitsika indray no merina azy. Ny antony dia ny anarana matetika manefy ihany koa ny toe-tsaina ananantsika. Ohatra fotsiny zao hoe tamin'ny 510 tamin'ny taona 510 zao dia niditra zany atao hoe portugais zany niditra atao Madagasikara. Nilaza izy fa izy no nahita ny nosy voalohany Diogo Diaz ny anaran'izy io ary mety efa henoketsika zany hoe Diogo Diaz zany ary iny angamba fieritreretako azy nahitana ny anarana hoe Diogo Ceres Diogo Diaz ary dia nataony ny anaran'ny manakasy tsara zany dia natao hoe L'île Sao Lourenço. L'île Sao Lourenço zay zany nataony zany za zao tsy hidirany le manakasy tsara mihitsy fa dia izy nanome anarana an'izy. Dia iny zany ny ofisialy tany hoe izy zany nahita azy nefa zany tsy nisakana fa efa nisy polina be da be tao tamin'izany ary manana ny anarany. Maninona raha le polina no anontaniana hoe iza ny anarany ty tany ty fa ianao no mametraka an'le tany ny anaran'le tany fa rehefa anontaniana moa dia hoe manakasy tsara ny anaran'ity tany ity. Miresaka fivavahantsika teo ary ny fivavahana ihany koa moa dia matetika sombaina rehefa hiditra ny fahamarinana dia miazakazaka koa le raika alary manimba ny fahamarinana iny dia davy ny sombaina le izy. Tofony zany raha niditra ny filazantsara teto manakasy tsara ary tena natanjaka misy tamin'ny andro ny rahasalama. Nisy moa fotoana tamin'ny voalohany nisy fidirana tamin'ny 590 nisy fidirana fivavahana fa nisy ny pesta ihany koa dia nitsoka ny verina daholo mpitondra fivavahana dia tsy tafita le fidirana tamin'izay fotoana zay. Fa ny frantsay niditra tamin'izay dia raha indray niditra ny anglisy tamin'ny alalan'ny David Jones sy Thomas Pevane dia missionnaire izy ireo zany missionnaire anglisy dia niditra nitondra fivavahana ary dia naresy lahatra ihany koa tamin'ny andro radama voalohany izy io dia nisy naresy lahatra ihany koa mpianatra vitsivitsy dia tao amin'izany nisy an'atao hoe rahasalama martyr izay fantatsika koa ny tantara fa natsipy teo amin'ny natsipin-dranavalona voalohany teo amin'ny mpamarinana daholo vonoina teo daholo zany atao hoe mpanaradia kristianina nanaradia ary tao anatin'izany koa dia nisy ny afina tao mpianatra ireo nisy an-dranavalona faharoa izay rehefa maty ranavalona voalohany dia izy indray ihany namelona ary natao batisa mihitsy izy sy rain'ilay avony tamin'ny voalandray ny fitondrana izy dia ranavalona faharoa dia nataony hoe ny manomboka an'io dia fivavaha-panjakana dia ny fivavahana kristianina. Fa rahantsika mahalala ihany koa fa ny fivavahana koa taloha dia miaraka amin'ny fanjakana ary tamin'ny 5,700 zao sarahana ny atao hoe ny fanjakana sy ny fivavahana zany hoe ny religion zany resantsika eto. Ny religion nefa dia arahandreto mpanao politika foana ka manimbanimba ny atao hoe tena fivavahana marina ny mpanao politika matetika satria mitondra endrika ratsy izy ary zay koa nge anisany natonga ny ranavalona voalohany nanenjika an'le kristianina satria nanenjika amin'ny missionnaire satria ohatra nitahitany ihany koa hoe mitady resaka politika nefa raha nitady androbaka fitondrana angamba zay ny natonga azy namely azy namono an'izy ireo nefa tafahoatra mihoatra indray le izy. Fa ny zavatra tiako resahana dia hoe ny politika izay misy an'ilay raika lary ao ambadika ao dia manimba ny fivavahana nefa miaraka ireo hatramin'izao nge tsika tsy afaka hiteny mihitsy hoe ny atoko-pivavahana dia afaka tanteraka amin'ny fijabahan'ny miara-politika satria tafiditra manametraka ny dia tanany tao foana ireo mpanao politika ary zay mahatonga an'le resantsika tafarateo toatra misy endriky ny demokrasia zany ao anatin'ny fiangonana zany ndraindraika mila
mila avoazina ary amin'izao taom-baovao zao mihitsy de tokony avoazina mihitsy ny fanoloran-tena de tena hoe avoazina zany hoe araka ny teliny ao amin'ireo manana faharoa folo ny andiny faharoa hoe miova ny fanavaozana ny saina mila avoazina ny toe-tsaina satria ny antony dia miasimba ilay tena tokony fivavahana ka raha le fivavahana taloha ny gasy zao mivavaka tamin'ny Zanahary izy Andriamanitra ny diany tonga ihany koa reto sorcier italiana ohatra de na italiana malaza tamin'izany hoe sorcellerie zany dia miditra de lasa skidy de miditra koa ny sasany de manao skidy de marabout miditra de mifangaro de lasa hoe dadarabe de lasa hoe tsy haiko tsony ny masina de manao fitsiketsehana maro ary ny zavatra napalahit de ny fidira fanjanatany rehefa niditra ny fanjanatany ary resaka amin'izay mihitsy tsika eto amin'ny epistily velona satria ny fanjanatany de ny tanjon'ireo fanjanatany ireny de potehiny aloha ny maizy anao ny fombanao sy ny fisainanao potehiny de ampidiry ny kolotsaina sy ny fisainany avy any aminy ahafahany mifehanao zany hoe zay le ataony ny teny frantsay manao hoe déculturation arahana acculturation de lasa zay mahatonga an'le manakasina manjary tsy fantantsoa foatra ny heveriny fa mitovy amin'le firenena mpanjanaka izy ny tena marina hoe tsy misy firenena zany teto izy tena hoe ataoko hoe manakasina tsy misy ara-dalàna araky ny ara-panjakana taratasy mihitsy ake hoe za de manakasina za tsy manana carte d'identité manakasina mihitsy tamin'izany tamidiran'ny vazaha fa de nanjary napetraky reny hoe zao de lasa ny zopirenena ny gasy zany tamin'ny manakasina zany tamin'izany dia zopirenena zanatany frantsay tamin'izany dia lasa tsy fantatra tsony zany zay maizy azy fa heveriny izy fa tsy manakasina tsony fa vazako izy zany fa vazaha maintimainty izy na vazaha zarazara hoditra tsy fantatra de ny zavatra mahavariana eto dia mitady an'ilay identité le manakasina zany mitady an'ilay tena maizy azy izy de mitady hoe inona mihitsy de tsy fantany tsony zay maizy azy sy ny pofiny zany ny fanasitranana amin'ny alalan'ny plante médicinale taloha raokandro zay tena nanana médecine mihitsy fitsaboana ny manakasina taloha mahasitrana mihitsy zay nefa nandroso fa saingy rehefa tonga fanjanatany de mipotehany reny dia nampidirina zany ny pharmaceutique sy ny karazana de papotika reny de tsy fantatra tsony de tsisy manakasina tsony mahafantatra andreo fa de mamoromorona hoe ity talapetraka ody vavony ity ny salamy zao hoe katrafay sy ny karazana alefa fotsiny de ndraindray mandisondiso izy reny satria tsisy manana tsisy nitahiranyzay fahaizan'izay tsony de ny zavatra misy zany amin'izay fotoan'izay de lasa ohatrany hoe simbasimbaina izy de mangetahetan'le mahamalakasina le manakasina de manjary le fisikidy le sikidy taloha indray no aindraindraina sy ny fanandroana hoe reny ny maizy anay efa tsy reny ny maizy any manakasina fa reny le efa hoe lay fomba efa nilotona lay finoana ny Zanahary zay nilotona tamin'ny finoana sikidy sy ny karazany finoana n'ilay raika alary salovanina kely naraky ny teny pasteur mitady masina ao Zanahary Andriamanitra nangatahana ihantry hoe masina de tsy le Zanahary no mipotra fa lay mpisandoka no mipotra hoe zany ho izy de iny niraisina de voapitaka ary zay foana le famitahany de ny zavatra mampalahelo zany de lasa ny fanaovana sikidy ny fanaovana fanandrona lasa ny fanaovana famadihana reny indray no heverina fa reny mahamanakasina nefa tsy manakasina mihitsy am'izay fa lasa mahamalagasy zay vao tena malgasy zay vao tena hoe malgasy araky ny zavatra nalefa ny anarana napetrakapetaka tamintsika hoe malgasy de lasa zay de simba gasy tokoa ny mahamanakasina amin'ny manakasina ka amiko andeha averina ary io lay tena mahamanakasina io lay finoana an'ilay Andriamanitra andrenana ary tao amin'i Jesosy Kristy zay tena nahitantsika an'izany tena hoe heriny fa raha araky ny teny hoe raha razambe tsy atsovy tony vomanga ozy izy ny fitenenana tsisy mitony vomanga zany toy zany hoe tsy hita mihitsy le razambe zany ka noho izany tsisy ilana azy mijaly finoana am'razany zany fa kosa zay mipay atsika mitondra atsika manao fahagagana Andriamanitra manasitrana Andriamanitra mitarika atsika Andriamanitra mitondra ny fahamarinana le lamina fahamarinana ary fiainana iny ny tena izy andeha averina ary izay fonozay fa zay mendrasana manakasina zay nisy matsiny no tiana hidirana amin'izao
fandaharan'izao ary tery am-piandohana dia efa nambarantsika fa misy vahiny anamarina an'izay vahiny izay efa niaina ihany koa tao anatin'izany fanjanahantany izany dia tsika moa zany fa taty Saondra dia ngamba tsy ho lava resaka intsony fa eo izy anamarina araka ny resaka efa nambara teo na amin'ny resaka ny fanitsakitsahana ny kolotsaina malagasy zany na ny fomba fitondrana na ny fomba nitondrana an'izany fivavahana kristiana zany tena nampiarina tokoa ve ao anatin'ny fahamarinana zany sa nentina anararotina angoronana ny anitsakitsahana ny vahoaka manakasina izay manana ny asiny kanefa dia nampiasaina nararotina vokatry ny hery tsy mitovy koa ngamba nangoronana ny fananany manakasina taty Saondra tsy ho lava resaka intsony satria efa mandroso dia mandroso ihany koa ny fotoana melanao avy hatrany ny fitenany dia raha misy koa moa sary afaka alefa mba ahafahana manam-pofo an'izany izay hitondran'ny taty Saondra fanazavana eto dia afaka alefan'ny teknisiany zany taty Saondra menanao avy hatrany ny fitenenana. Misaotra indrindra mianotra fitenenana valy. Eny ny tenanay izany dia miaina tao anatin'izany fanjanahantany izany ary faharisaina tsara mihitsy no tonga ny fahaleovantenantsika. Izany hoe tena miaina tao anatin'ny faraparan'ny taona fanjanahantany efa nahita Général de Gaulle teo Mahamasina, nahita maso azy no nakabary teo nahita koa ny conférence isan-karazany, conférence rehetra tamin'ny andron'ny fahazazako tamin'izaho tao Antananarivo ataoko hoe raha ihany angamba ny tsy hitako raha nisy zany satria ny olona tamin'izany dia fatra-pamonjy conférence maheno tsara ve? Maheno tsara taty. Firenena fatra-pamonjy conférence nataony karazana mpitandrina isan-karazany tany amintsika ary miresaka foana amin'ny Madagasikara rehefa misy an'izany conférence izany. Voalaza ao anatin'izany ny fiandrianana malagasy, ny maha olona tsara ny malagasy, maha olona pino ny malagasy, maha olona matahotra n'Andriamanitra malagasy voalaza tao anatin'izany conférence isan-karazany asana indray mandeha isam-bolana nisy foana tsariko fa be dia be mihitsy. Nisy fantaniana tamiko momba n'ity karazana vola ity aloha mbola tsy hitanio fa izany hoe hitako tamin'ny fikarohana nataoko io sary io dia mampiseho amintsika ny nahazo zanaka na tany zanaka antsika, tany voazanaka antsika. Tsy manana document milaza momba n'inona fa dia mahita ny sary fotsiny dia misy obligation moa zany le izy izany hoe karazana fanomezana toko izany fa hamerina ny vola ohatran'izay angamba no naboriboriko azy mety ho zavatra hafa fa tsy afaka manamarina moa tena fa zavatra vaovao tampoka io sary io. Antoizako ny teniko teo momba ny tany voazanaka antsika nefa nitodika tamin'Andriamanitra ary fantatsika fa Zanahary dia Andriamanitra iray izay nohony malagasy hatrany mpino foana malagasy raha mijery ny tantarantsika dia mbola tsy nisy fotoana tsy ninoan'ny malagasy fa mino ny Zanahary izy Zanahary créateur izay namorona ny tany sy ny lanitra izany ary izy moa izany fa ny ray ary ny zanaka dia atao amin'ny ray tamboalohany ny teny dia atao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra na dia tsy fantatry malagasy ary Jesosy tamin'izany ary ny tenanay dia nahita ny jobily raika zany dimanjato 100 taona ny
jobiliny tongava ny filazansara na ny baiboly tamin'ny Madagasikara efa niteny violon tamin'izany nandeha tao amin'ny télévision tao ny sarina mitendry violon matetika tao amin'ny grand écran dia rehefa teny amin'ny arabe dia tolosindrony izy ino le tao amin'ny télévision ino le tao amin'ny télévision nefa ny télévision sy ny tany kory fa ndraiky ny violon sy ny tany kory fa violon d'artiste an'ny Ramsy mampianatra violon mitendrina tamin'izany izany fotoana izany dia tena anisany fotoana fifaliany malagasy fankalazana ny fahadiam-polo taona ny diran'ny filazantsara ary mampalahelo nahazo cadeau tany dadabeako dia ny baiboly mitondra an'izany anarana hoe jobily fahadiam-polo taona ny filazantsara na baiboly teto Madagasikara nisy nakatao an-tranoko le izy dia tsy fantatro hoe tanàna iza moa no maka an'izany ao an-tranoko raha tsy mampiditra loatra any mihitsy vitsina ny miditra ao amin'ny tranoko izany satria saripady ny trano tena irery teo fa fantapato-razorazoko saina ny olona nakazy fa tsy kristianina ilay olo fa tsy azoko tenenina moa izany fa fantapatatra ataoko hoe 98% na 99 fa fantatro ilay olona nakazy izany hoe tsara amin'ny tsy manana an'Andriamanitra manapotika ny tantarantsika fa zanak'Andriamanitra ny isika tia ny filazantsara ary rehefa tia an'Andriamanitra na dia mbola tsy tonga ary filazantsara ino an'izany Andriamanitra iray izany izy tena natahoran'ny malagasy tamin'izany ny olona tena nanatahotra an'Andriamanitra ny olona tamin'izany fa tsy amin'izao fotoana izao mantsy izany izany tahotra an'Andriamanitra izany dia vitsina fantatritsika efa mikirosina ny fiainam-panahintsika malagasy any toerana ary ny tsy fatahorana an'Andriamanitra no betsaka tao anatin'ny fotoana fohy 10 taona fotsiny dia nivadika ny zavatra rehetra raha dika araky ny calendrier ataoko hoe spirituel efa akaiky Jesosy ka ny fotoana manakaiky ny fahatokavan'i Jesosy dia mivadika ny tany mivadika ny olona tsy tia an'Andriamanitra tsy ho lazaiko eto fantatritsika efa anatin'ny baiboly misy an'izany tantara izany amin'ny andro farany dia toujours ny olona mampalahelo fanotantsika dia toy izany koa nefa mahafaka mibavaka tsika amadika ny dia zavatra mivadika ny andronoara ny ambony ambany ny lasona ambony nino izany manana izany finoana izany tsika manana izany aho Andriamanitra manana tanteraka efa mazotombavaka amin'izany tsika iray izay dia ny manaraka koa dia ny mahafotoana masina ny fitoam-pivavahana ny mpiangonana tamin'ny mbola kely dia nahatsapa fa ny kristianina dia fatra-panaja an'Andriamanitra ao amin'ny toeram-pivavahana rehefa ao amin'ny toeram-pivavahana tsy misy mifampiarahaba akory na maninona fa tena hoe mibanjina an'Andriamanitra dia ny ankizy amin'izany moa dia efa votom-pananarana hoe tsy mahazo mihetsika mijaly mihitsy anisan'ny mijaly aho ny ataoko sy ny anadahako kozaiko aho mifanohy izay da farany satria ohatrany hoe ela loatra ilay fotoam-pivavahana dia ny ankizy moa izany mahita occupation hafa dia miady izay da dia ny dadabe anay ao aoriana no manongo anay ohatran'izany fomba ilazako aminareo hoe ny fotoana iarahana mivavaka amin'ny malagasy dia tena zava-dehibe mihitsy tsy misy mierikeritra mitodika roa fa mibanjina an'Andriamanitra ary hita eo amin'ny fihetsikam-bilana izany za koa tsy milaza hoe ratsy ny fampiarahana am-piangonana fa milaza fotsiny hoe toy izany ny fiainan'ny kristiana malagasy ny fiarahana mivavaka bebeako fifoazana tamin'izay indray dia nizavatra tadidiko tamin'ny andro ny fanjanahantany, tamin'izany moa tena nanaraka azy,
rehefa miditra any am-piangonana ao amin'ny fitoerana iaraha-bavaka mety any an-tranon'ilay mpiandry io ny ataon'ny olona dia mitana amin'ny sary satria mitomany daholo izay fomba fivavahan'ny fifoazana mitomany mahatsiaro an' Jesosy ohatrany hoe Pâques ohatrany hoe teo amin'ny miandrona nohana an'i Jesosy teo amin'ny fijaliana foana ny fiainam-panahiny zareo zany tsy tena misy ohatrany ny fiderana izy fa tena izay no zava-dehibe indrindra ao amin'ny fiainam-bavaky ny fifoazana malagasy. Tsika moa nanana izany hoe fifoazana izany groupe de rêve raha adika amin'ny teny frantsay tsy dia mbola henoko loatra taty ivelany taty hoe misy groupe fifoazana ohatran'izany koa noforoan'ny pays salamzao na pays salamzao na pays salamzao fa tena hoe atsika mihitsy io ary tsika koa no manana ny toby ao ny toby faharimena sy ny hafa fantatritsika ireny misy ny neny lava fantatritsika ireny zako sy manao apologie ny fifazana eto fa milaza ny zavatra nena koa efa nahita ny neny lava mbola tanora izy no hitako tamin'izany fotoana zany lava indrindra izy gasy lava indrindra ary ny fatahoana an'Andriamanitra nanjary ohatra ny fatahorana aneny lava fa zavatra rehetra teneniny lava za tsy milaza hoe disy miteny sanatria fampian'Andriamanitra izy ary atsaiko araka izany fa nanana ny malagasy fanajana lehibe mihitsy izany atao hoe neny lava izany ny akoho ka sisany tsy ataon'ny olona rehefa mandalo izy raha izay tamin'izany fotoana izany koa tamin'ny mbola zanatany isika nisy fitoriana filazantsara ny bebeako anisan'izany tamin'izay tany atsimo tanina lehibe izay tsy miafina amintsika rehetra iny fatrotoliary iny fantatra Betioky, Tsiombe, Tranoroa, Tanora Tsyvazodoly Beloa izay tena tadidiko tsara mihitsy na ny tokotaninay na ny tranonay na ny fefin'ny trano ny fasika tokotany za mandositra ny olona raha manao lasesta ny olona lasa mandositra andeha hitsangatsangana io dia mandeha tongotra mainy fasika ny tongotra mama epy sy ny mahatonga averina any an-trano ohatran'izany fa tamin'izany dia nahatsiaro tena zany ny kristianina hitondra fahazavana any amin'ny tany mbola tsy nidiry dia ny faritra tsy mino zany ny fatrotoliary iny tamin'izany dia natsoina hoe tany maizina ny tany mbola tsy nahita ny filazantsara ary misy ny miova fo tamin'ireny toerana ireny tsaroko tsara fa mandeha tongotra lavitra be izay sy ny bebe anay mipitapita trano samihafa mitoro filazantsara izy ohatran'izay zany karazana fitoriana tamin'izany taloha amin'ny fahaloloha-tena izany ary ahoana moa nahatonga ny filazantsara teto amintsika efa voalaza ny mpanompony teo fa ny anam-piko azy fotsiny Galois zany no missionnera voalohany ny tenenan'i Jesosy mivantana teo amin'ny lanitra izy nahita soratra hoe Christ for Madagascar and Madagascar for Christ dia gaga izy ary izy mivady samy gaga nananjanaka vavy iray izy dia samy fanontany aiza zany Madagasikara iny zany atao hoe Madagasikara aloha tsy fantany dia rehefa nanao fikarohana dia fantany hoe ary amin'ny Osiana Indiana no misy any Madagasikara izay nahatonga azy tany fa tsy izy no tena nitoko filazantsara fa ireo manaraka azy ary koa Norvégiana hitantsika nahatonga azy tsy tena hoe izy no tena nanao tsara ministera satria voan'ny malaria ny zanany dia maty ohatran'izay dia olon-kafa nisolo azy mpitandrina Galois io zany tamin'ny fitoriana teny dia tonga koa ny Norvégiana hitantsika ny irantsika fa
raha ifirana talony zarena dia norvégiana ny ankabeazany ary ny kalony malagasy tamin'izany dia kalo norvégiana. Rehefa mihaino hira norvégiana amin'izao fotoan'izao izy ireo mbola manao fitoritena kalamanjana dia tena aminay zany izay niaina zany ohatran'ny hoe kalo malagasy ilay izy anefa kalo mindramina ary ny tena nankafizina tamin'izany zany dia hira-pivavahana. Ary rehefa niresaka izahay taty aoriana fantatrika tsara hoe Angeline izay efa lasa any amin'ny tompo dia noho izy hoe mihira taloha izy tena re mihitsy misy inspiration avy amin'ny fanahy masina ary tena mampivavaka ny hira taloha mampitady ny fanahy masina mampitady an'Andriamanitra isan'izany ny fanahy mpanazaka isan'izany ary fanahy masina omen'Andriamanitra toy ihany ny raika dia tena mbola zaza tamin'izany fa re mihitsy fanahy masina antsinina izay tonga amin'ny fifaliana manome fiandanana raha izay izany ny fiainan'ny ankizy tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny finoanan'Andriamanitra, tao anatin'ny filazantsara satria ohatran'ny hoe kristiana daholo ny olona ohatra amin'ny tanan-dehibe zany Fianaratsoa zany na Tanimariva ireo moa no tena fantatra kokoa ohatra hoe kristiana daholo ny olona mahafantatra an' Jesosy daholo ny olona fa taty aoriana lavitra tao amin'ny andro fahaleovan-tena ary no lasa izany fahalalana an' Jesosy sy fitiavana azy zany fitiavana filazantsara fitiavana Andriamanitra zany miaina. Tsy manasoaso ny fanjanahantany akory tsy misy tian'izany na izy an'izy tsy misy tany tia zanahana fa ny zavatsoa azo tamin'izany ihany jereko dia izay fitiavan'Andriamanitra tamin'izany nisy ny école Paul Minot ny anarany dadabeako ary tena nandraisany tsara azany atao hoe Jesosy Kristy izay nampitainy tamin'ny zafiny rehetra izahay zafiny tena nampitainy azy ary amin'izao fotoan'izao ny zafiny rehetra folo miandahy zay ny ray efa lasa ary efa ny tompo dia mino an'i Jesosy daholo. Ny zafy kely no misy sadasada izahay tsy miara-dasy izany folo miaraka amin'ny lasa samy mino an'i Jesosy daholo. Ireo anadahy moa dia aty aoriana dia tena miverina tamin'i Jesosy fiainana efa miaina tao amin'ny fanjanahantany zany ny fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana an'i Jesosy indrindraindrindra fa Jesosy milara manokana iray. Izay angamba aloha rotona kely dia mbola eo ianao tatisaondra dia anararaotra kely hoe niaina tamin'izany ianao nisy fotoana nisy fianarana amin'ny teny frantsay mety tsy haiko na amin'ny teny malagasy ve nisy fotoana ve very ilay teny malagasy amin'izao fotoana izao ianao tena miteny gasy tsara fa tamin'izany ve tamin'ny fahatanorana nisy very ilay fiteny malagasy dia lasa miteny frantsay na ianao aza mety hoe gasy sa vazaha tsy fantatra ohatriny mba tiana hoenona kely hoe nanahoana ny fiainanao kely amin'izay fotoan'izay fahatsapana izay atao hoe acculturation nisy tamin'izay. Marina fa nisy acculturation. Ny zavatra tiako hosoritana dia atao hoe nanana fahasoavana manokana izahay fa ny dadabena io izay tena niaina ireo tabataba isan-karazany ny BBS ny 47 dia nanomenay fitiavana tanindrazana ary izy ny mitondra eo ny conférence isan-karazany any tsy miresaka fa tsy ny Andriamanitra aty Madagasikara afaka satria Jesosy nanafaka ohatran'izay dia ny dadabeko nampianatra teny malagasy mbola tsy tany ampianarana dia nampianariny hoe ela la ela lu ela e tsy saksa io le
ohatran'izany dia tonga dia haiko daholo ny hoe sa oso isy ny sisa dia rehefa nampianarina ny alphabet isan-karazany zany ny consonne rehetra dia tonga dia nandeha ho azy hoe VA sy ny karazany ny VA ny PA isan-karazany. Saika be zao ny teny gasy fa teny frantsay saika nahazatra anao. Izay teny malagasy zay aloha ny fampianarana teny azy zany ny lecture ny voalohany nataoko dia tamin'ny teny malagasy any ombe dadabe eo fa tany ampianarana izahay dia tsy nahazo ny teny malagasy okapoka atolotra ohatran'izao ilay tanana zany dia eo amboniny asiana regla mafy be raha amin'ny teny malagasy marary be mihitsy dia tany koa io dadabeko ihany asa izay tena diony fa vazaha daholo ny namako asana tsy haiko loatra fa samy haiko zany ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Misy ankizy malagasy maro tsy nahay teny malagasy mihitsy satria ny ray aman-dreny ao an-trano dia mampianatra teny frantsay koa. Ary hitako tao amin'ny fianakaviam-benay ary zany ny mpiray-tam-po amin'ireo dadabe ireo sy ny taranany rehetra dia nampianarina teny frantsay rehefa tonga any amin'ny fianakaviana dia manao hoe bonjour fa tsy mahazo miteny gasy zany tsy haiko mihitsy anefa ireo tia fahaleovan-tena daholo zany hoe misy zavatra anankiroa ny ray fitiavana ny civilisation vazaha ny ray fitiavana ny tanindrazana fitiavana koa ny fisainana malagasy izay mitombina amin'ny fanahy ny olona zavatra ny ainana izany atao hoe nisy kiasy fa zany dia lasa iray ataoko hoe izay angamba anatsarako azy mba tsy ho ratsy loatra ilay fijerytika araka ny teny teo ny tenako dia tsy nahalala hoe gasy asa vazaha tsy fantatra inona atao hoe malagasy inona atao hoe frantsay tsy fantatra mihitsy fa zay tsy mbola nahiny teto moa zany ny livre d'histoire anay mangamangitra ilay boky dia hoe nos ancêtres les Gaulois avaient des yeux bleus et des cheveux blonds dia tsy fantatra intsony hoe aiza marina ny fahamarinan'ny zavatra rehetra zany nanjavozavo fa ny fantatra taty aoriana dia tsy ny tany fotsiny no tsara zanahana rehefa te hanjana tany fa ny saina mihitsy ny zanahana dia foana ilay tany ary sy ihany fa tsy foana ilay fitiavan-tanindrazana tsy foana ilay fitiavana ny olona matahotra ny zanahary tsy foana ny fitiavana ny teny malagasy na dia atao hoe no hitsahina mihitsy azy tsy nisy nampianatra teny malagasy tany amin'ny sekoly vazaha moa zany ny anaranay koa fa nisy ihany ny sekoly malagasy missionnaire vitsivitsy fa na ny dadabeko nianatra tany amin'ny Polinoza tany izy nianatra teny frantsay nianatra teny anglisy ary ny fahaizany teny frantsay rehetra lavitra noho ny fahaizako tena maîtriser tsara ny teny frantsay izy dia nahay teny anglisy kely koa. Ny anglisy moa zany mitondra ny tena mitondra ny fivavahana tany amintsika izay niraisy ny Ranavalona faharoa izany hoe fivavahana kristiana protestante mitombina fotsiny zany amin'ny tenin'Andriamanitra tsisy fanampiny tsy mivavaka amin'ny masina sy ny karazany ny lasa sy ny karazany fa dia Jesosy Kristy ihany izay lazana kany amin'ray izay no tena fitonoana nanerana vohitra lehibe dia nanerana ihany koa any Madagasikara nandritra ny fotoana vitsivitsy dia nisy koa moa ny finoana katolika izay mety ny frantsay kosa io fa tamin'izany ny zavatra nagaga ny enany tontonko anankiray tena ambadiny ankizy vavy tiany izy katolika
dia tsy afaka mivady mikitsy ny protestant sy ny katolika nahoana dia tsy tiany ohatra ray aman-dreny izy ireo na dia afaka mandeha tany amin'ny ria izy tsisy afaka nanafaka tsisy afaka nandrara azy ireo fa ny fanajana ray aman-dreny izay tena zava-dehibe eo ambanin'ny fanajana Andriamanitra. Ny fanajana ray aman-dreny dia zavatra tena aren'ny malagasy, aretsain'ny malagasy izany ary aretina rahateo ao anatin'ny folo izany. Noho izany dia nisaraka izy narary ilay ankizivavy saika maty. Izany fanajana ray aman-dreny ary fanajana rahateo koa an'Andriamanitra moa ilay izy nataony ambanin'ny fitiavana ray aman-dreny, ambaniny indrindra ny fitiavana Andriamanitra ny fitiavana. Hoy izaho teo hoe sombitsombiny amin'ny zavatra niainako izany no lazaiko aminareo. Tizako ihany koa angambany raha azo atao tao amin'ny fianakaviana izany izay ny tiako nandefasana sary nisy mpitolona tao Rahalandadabeako isan'io atao amin'ny MDRM izy ary isan'ny olona nahazo ny fijaliana tamin'izany izay tsy teo eto dia nisy koa mivadiny anabavin-dadabe anay izany izay mbola hitako tsy nahazo navoko tao an-trano izy loko izy tao anatin'ny MDRM mba isan'ny tsy maty izy izany. Dia tamin'izany koa nitantarain'ny mamanay tamin'ny andron'ny MDRM dia nisy tracé mandritra ny befilatanana izy moa rehefa sage-femme tamin'izany. Dia miafina taony izy rehefa misy torabato na tifitra basy dia any tonga dia efa fantatrareo tsy misy ny lavaka dia miafina amin'ny zareo. Eran'ny mahamasina iny izany tsy fantako na io mahamasina amin'izao fotoana izao io fa eo tanim-barina indrina kaiky ny befilatanana rehetra iny misy tracé izany hoe ireo étudiant izany mpianatra no isan'ny tena tao anatin'ny MDRM koa. Zavatra ina izany témoignage azoko afindra tena amintsika. Eny ary mahaliana dia mahaliana ny fanazavana sy ny tantara taty Saondra izay isaorana anao manokana moa nanaiky niaraka taminay teto amin'ity Agapy TV ity fotoana nefa manapetra ihany satria efa mandroso dia mandroso efa mihoatra ary fotoana antsika nefa ny izay moa fitarian'ny fanamasina ka dia tsy maninona fa mahasoa ihany koa an'ny mpijery izany nometsika an'i Jesosy ny voninahitra amarana ny fotoantsika amin'izao fotoana izao kanefa ny alohan'ny amarana dia omena 2 minitra avy pastera sy rahalahy hery manampy raha misy zavatra mbola tianareo ampitaina amin'ny mpijery kasika ny time antsika androany dia avy eo ho faranana avy hatrany ny fotoanantsika ary dia omenanao pastera angamba ny fitenena voalohany. Iny ary sotrapetsika raha lafanina tenena dia sorabe an'Andriamanitra moa ny nafitan'ity fotoana ity androany sorana koa ny vahintsika taty Saondra izay nitorovam-belona tamin'ny andro fahazazany sy ny fahatsiarovany tena amin'ny andro fanjanahantany. Dia lesona be ho antsika taranaka faramandihy moa izany mba fantatsika misy tantara velona ity style velona mbola mitsono tsara en chair et en os sy ny teny frantsay. Dia mitombo fahasalamana mandrakariva aloha taty Saondra hoela velona amin'ny fiainana mba ampitany taranaka izany tantara mahaliana dia mahaliana izany ka dia amindreo fa mbola hoavy fotoana resatia mikasa izay fanjanahantany fivavahana indrindrandrindra firenena amin'ilay tena soa rehefa masina. Izay angamba ny azoko mara miaravantsika ihany koa izay nahatratra farany satria tsy mora ny miaritory na mandala ny maha-malagasy fa antsika dia tena hoe manakasy tokoa ny tena loharan'ny antsika ary tsy tokony ataontsika mandraraka ilombian-doha zany tsika matoa Andriamanitra nametraka an'izany toony razam-be tsika aza mandraraka ilombian-doha
dia ao zany ny ilo ny fanamasina sy mitady atsika le tsika rehetrarehetra tsy miteno azy izy fa tsareny nambarantsika dia makasitraka makatenina ny mpanatotosa ny fandarana teknisiana sy ny journalista dia fiokana aminareo ary fitinara mafaly bain jesosy eny ary makasitraka pastera dia menandralahy hery ngambany miaraka mivavaka famaranana dia faranantsika ny fotoana rahalahy hery manampy. Ya dia ny fara moa zany sady amaranana ambavaka ihany koa fisaorana ny tompo aloha voalohany indrindra fisaoran'Andriamanitra za tanteraka an'izao fotoana zao ary fisaorana manokana ihany koa taty Saondra zay mitondra izao atao hoe epistily velona zao fa sarotra ny mahita olona niaina tamin'izany fanjanahantany zany amin'izao fotoana zao ary dia isaorana n'Andriamanitra indrindra mbola manana anao afaka ny jiovavolombelona sy hitantara mivantana ny fiainana tamin'izany fa tsy voatanisy amin'ny atsipiriany tokoa moa ka ny tantaranao satria tsisy naka vidéo raha nisy naka tena hoe vidéo any an-danitra kama misy vidéo milaza ny tantara rehetrarehetra fa eto an-tany moa tsika mbola voafetra ny teknôlôjia dia atao hoe nilazainao teo tsombotsombony nefa efa hitantaratra sahady izany niainana tamin'izany. Misy olona maro araka ny toerana sy ny fianakaviana nisy azy samy manana ny tantarany fa tato amin'ny tantaranao moa zao no niainana tao anatin'izany ary neverina fa mbola nanana tena tombony tokoa ary zay ianao misy an'izany dadabe anao zany namerina ny atao hoe sopoavina malagasy namerina ny atao hoe tena fitiavana izany ny iverenany ny atao hoe amin'izany tena hoe fahaleovantena amin'izao fotoana izao mbola tsy tena tonga le fahaleovantena fa sarotsary fahaleovantena no misy amin'izao fotoana izao satria hitantsika fa mbola voagejany ny zava-maro be da be ny ao manakasy tsara tsy resaka ny lafiny politika isika fa iresaka kosa ny amin'tao hoe fanjanahantany ihany koa eo amin'ny lafiny atao hoe fananjanahana amin'ny lafiny fahotana ataon'ilay devoly ela ihany koa zay mangeja mafy ny mpahitanindrazana antsika ary tena mila fanafahana mihitsy mba hialany amin'ny maizina ao amin'ny fahazavana magaga ao amin'i Jesosy Kristy dia izay koa moa tena misionona antsika dia mbola mamerina ihany hoe miverena amin'ny Kristy ianareo malagasy fa ao anaty zanatany tokoa tsika dia zanak'ilay satana ny zavatra misy ary tsy ny ao manakasy tsara ihany fa eraka izao tontolo izao dia eo ambany zany atao hoe zanahany amin'ilay satana mihitsy fa mila afaka karaha ny zanaka ny manafaka Jesosy Kristy dia ho afaka tokoa tsika ary zany fanafahantsika izany miakaratsika eny amin'ny rahona ka ahafahana mampiseho ny herin'Andriamanitra indray ka ampitoerany ao anatin'ilay arivo-taona ary ho fiainana mandrakizay any aoriana. Tsara ampahafantarina ny manakasy tsara rehetrarehetra sy ny zao tontolo zao mihitsy zany ianareo ny fahazavana zao tontolo zao isika izany misaotra anao ranabavy taty Saondra mijoro vavolombelona teto fahazavana ho an'ireo zay tsy mahalala ihany koa fa masina loatra ny Andriamanitra ivavahantsika dia Jesosy Kristy zany ary tsika manakasina no zanany natsangany ho anaradia azy ivavatsika. Misaotranao zay tompo noho ny fitiavanao na tanteraka izao fotoana izao. Misaotranao zay Jesosy satria ianao lay omaly anio ary mandrakizay no mbola mitarika anay ihany, mbola miantso anay hoe mifoazy izay matory ary dia tena hoe ao anatin'ny torimasony ara-panahy mihitsy zao tontolo izao ny manakasina rehetra eraky zao tontolo izao mbola ao anatin'ny torimaso ihany koa. Ao ny torimaso zay mitarika amin'ny fombafomba fivavahana fotsiny, ao ihany koa ny torimaso zay mitarika ho amin'ny fangalana tahaka ihany koa ka milaza fa tsy misy Andriamanitra, ao ihany koa ny fangalana tahaka ihany koa amin'ireny fanimpotsampy isan-karazany ireny, fangalana tahaka maro isan-karazany, torimaso zay mitondra ho amin'ny aiziny ho amin'ny fahaverezana. Dia tena zany Jesosy no angatahana ianao hoe betsaka tokoa ny vokatra fa vitsy mipiasa, tena anangony mpiasa be da be indreto zay Jesosy ampio tena hoe ampio hitaro ny valanay mba ahafahana ihany koa
tena miasa mafy ho anao amin'izao ora farany zao, efa kaiky ny fiavianao ka mangataka izay mba ho tonga saina, mba hifo ny ao anatinay, mba tena anao ezaka mafy faraka izay hainay mihitsy Jesosy, mba tena hiantsona ireo izay very, hiantsona izay ireo matory foazina. Tena hoe tamin'izany misy ny atao hoe fifoazana, fa zao tena fifoazam-panahy mihitsy ny tena ilaina, tena hitory ny filazantsara etsero, tena hoe ilaza ny anaranao lehibe misy, tena ho asandratra ianao Jesosy, mba tena ho fahazavana miparitaka ireo zao tontolo zao, ka andositra hiataka lavitra ny aizina Jesosy. Ary io le raika alahy efa fahavalo efa ela io motsamotsana, tsy anakery amin'izay balatsipika fafina amin'ny kristianina, fa ny kristianina kosa no mitsoka amin'ny fahazavanao, mitsoka amin'ny herinao, tena hoe manaparitaka, ka andositra lavitra izy satria ianao no tena manoera azy andositra lavitra nareo misy, mba ho fatany fa tena zanako sy asan'ny tananao tokoa izay, ka andosirany lavitra satria manam-pahefana androka azy zay amin'ny mazanako anay. Ankehitriny Jesosy dia ampahafantaro anay kristianina mifo fa manana zany fahefana zany, fa tsy izay indray ny aotraotra na atahotra, fa izay no atahorany satana mafy, ka andositra izy. Zany no angatahanay Tompo, dia tena iverenan'ilay hasina mazanaka Andriamanitra anay, iverenan'ilay mahasina manakasina zay tena hoe mekohaka aminao isanandro Jesosy Kristy. Ianao ilay Andriamanitra andrenanahary tompony lanitra sy ny tany zay ekenay ho tompo sy mpamonjinay, no itodiany zany vavaka izany Tompo. Misaotra taio eto rahalahy zay manatrika eto Jesosy, taio manokany taty Saondra, taio manokany Pasteur Mario, taio manokany rahalahy Faly, taio manokany ny ranabavy Chantal, taio manokana ny rahalahy Victoire, taio manokana zay tsy voatonona anarany eto fa manatrika izao fotoan'izao Jesosy. Dia oka ho mandrakizay ny arahanay aminao Tompo Andriamanitra. Halleluja, amen. Amen, alleluia. Voninahitra mentsika an' Jesosy rery ihany dia sady foana moa hiaraka eto fa araka ny efa voalazantsika teo hoe manapetra ihany ny fotoanantsika eto dia makasitraka antsika rehetrarehetra izay nanaiky ny vahiny tato amin'ny fandaharana teto amin'ity manakasy tsara trois niaraka tao anatin'izay ihany koa ny pistily velona, dia makasitraka ny vahiny manokana taty Saondra izay nanaiky ny nanao ny fijonona vavolombelona tao anatin'izay hoe ny arahanao ny aina tao anatin'ny fanjanahantany izay. Ary ho anay moa dia tena liana dia liana mihitsy izay amin'ilay izy hoe oay okay ve nisy an'izany taloha ny amin'ny fizarana rehetra izay metintsika teo, dia tena liana dia liana mihitsy izay, ka dia tena hoe voninahitra an' Jesosy makasitraka antsika rehetra ny amin'izany fotoantsarana ny asina ny malagasy antsika izany dia voninahitra mentsika an' Jesosy rery ihany. Ny fandaharana moa dia efa azonao arahana avy hatrany any amin'ny YouTube, any amin'ny sitiny Agape TV. Efa maro ny fandaharana izay efa ao anatin'io site io dia afaka miditra ianao, afaka mijery. Betsaka ny lohahevitra mety ahasoanao, mety ampandrosanao, aza misalasala ihany koa raha ohatra ka mba manana lohahevitra ianao dia raisinay ampitiavana be eto amin'ny televiziona Agape maneran-tany. Voninahitra ho an' Jesosy Kristy rery ihany dia manao mandra-piaina antsika rehetra daholo indray ary. Fa iny Jesosy daholo dia amin'ny manaraka indray ny fandaharantsika. Amen. Fa iny Jesosy daholo eo mankasitraka. Amen. Madagascar.